fa nanaiky ny ampiaina ny saram-pifandraisana internet ireo ampandrara amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra hoy ny ministerany fampiarana ny haitao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ampiasina manomboka amin'ity herinandro ity zany samy amasitra araka ny fahafahany avy ny ampandrara tsirairay amin'ny isanjato ny fihenam-bidy tsy tokony vidin'ny giga octet intsony no amaritana ny tolotra fa tokony anova fomba fijery amandoaraka ny kalitao ny afanganam-pandeha ary ny fahamarinantoerany tolotra no apetraka ho an'ny internet fixe nanamafy anefa ny fanjakana fa tsy manohitra ny fangatahanyireo mpandrara amin'ny fanafoanana ny etra tsy mivantana alaina amin'ny fandaninana ny droit d'assise raha toka tsy hisy fiatraikan-dratsy amin'ny teti-bola-mpanjakana ny fanapahan-kevitra.